Azantsika ny makasika ny taranja baolina lavalava dia ny farany eo zany aloha ny fedina ny tompontakan'ny Ligna Lamanga fa dia hiatrika ny fedina ny tompontakan'ny Madagasikara indray ny rehetra afaka herinandro vitsivitsy. Taranja basketball izay no rahantsika manaraka mitohy ny fedina ny amboaran'ny Noely etsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina saky tafita avokoa lohatreto ireo ekipa lehibe hiditra midinga ny famaranana ny faninanana amin'ny faran'ny herinandro izao. Vokatra vitsivitsy no menanao amin'ny ity androany ity. Mitohy ny fedina ny amboaran'ny Noely taranja basketball izay karakarain'ny section Antananarivo renivohitra tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina tamin'ny ity faran'ny herinandro ity. Lalao vitsivitsy no nitanterahana ny asabotsy ary nitohy androany alahady. Araka izany dia vokatra vitsivitsy ihany koa no tonga eto ampelatanana ka omenantsika ary teo amin'ny latsaky ny 12 taona sokajazavavy dia nomontsany ny MBTOL tamin'isa 4.20 ny BCSM. Ho an'ny latsaky ny 12 taona mbola sokajazavavy izay ihany dia ny MBTOL nandresitsy ny ady ny COSFA izay tsy tonga moa ny COSFA tamin'ity tamin'isa 20 zany no nandresen'ny MBTOL. Teo amin'ny senior lehilahy dia ny COSPN nandresin'ny AMBB tamin'isa 7.20. Teo amin'ny skajy latsaky ny 14 taona skajy zalahy dia ny asa nanamontsana ny FBC tamin'isa 5.7. Itoy amin'ny faran'ny herinandro zao ny faninanana izay efa hiditra eo amin'ny dingan'ny famaranana raha ity fedina ny amboaran'ny Noely ity.